Miarabantsika rehetra indray amin'izao talata fa 1 ny volana jiona 2024 izao. Resaka fifidianana ihany. Androano no navoaka ny CENI zany ny valim-pifidianana. Ka zavatra kely tiako tsipihina dia fifidianana kely tsisy fotony ohatr'ireny olona vitsy amampiry, ny olona mifidy amina circonscription, zany hoe fifidianana local tapa-bolana vao mivoaka. Raha mijeritsika nahita fifidianana momba ny ireo parlementaire député européenne, vita fifidianana amin'ny 7 hariva, amin'ny 7 de fantatra, amin'ny 8 de fantatra hoe iza ny mandresy, amin'ny 7 de mivoaka ny anina ofisial eran'ny firenena rehetrarehetra. Zany ny fandrosoana. Aisitsika no androso. Fifidianana efa mazava zao hoe iza ny lany ao amina toerana anankiray de lalaovina mandritra ny tapa-bolana. Ary ahodina avadika ny olona mandresy atao resy, ny olona resy no atao mpandresy. Ka mbola lavitra an'izany hoe fahafahana zany tsika. Satria ny fahafahana voalohany indrindra, ny fahafahana ny zo fototra miantoka an'izay fahafahana zay, ny fahafahana mifidy, fahafahana misafidy, fa tsy hiaritra ny safidiny sasany. Tamin'ny andron'ny fanjanahantany moa de niaritra ny safidin'ireo vazaha-panjanahantany sika. Tamin'izany tsy nisy an'izany zo hifidy zany, voaingany io zo hifidy io. Taloha kely nazahoantsika fahaleovan-tena ny etombohany io. Ary tamin'ny andron'ny première république, tamin'ny andron'ny Dada Betsiranana no fidy voalohany malagasy. Ka ny tiako tenenina hoe mbola lavitra n'izany fahafahana zany ny tanitsika, satria lalaovina ohatr' zao le firenena. Fifidianana no atao sady andaniam-bola na andaniana fotoana, andanian'andro, nefa arirarira anaovana zavatra tsy manjary ohatran'izao. Ka adinon'ireo mpitondra ataoko anaty farankisosina foana. Fa pindrana fahefany reo fa tsy tompony. Ny vahoaka maro anisa, maso mandidy no mifidy ireo mpitantana sy mpitondra ny firenena. Fa azavadikareo ny rasa fa hoe député nareo de anao laloa ohatry ny hoan'ny Mahajanga io. Député kely ery anao de anao mandidy atra, mitarika zandarma, mitarika inona, manindry sy mamadika, manao ankery, manao jadona, manao anotaziny vahoaka. Tsy andehanao vinana firenentsika raha mbola izany ny fandehany. Ny vahoaka no manainga ny firenena. Ery motera ny olona no arenin'ny firenena voalohany indrindra ny vahoaka ao aminy. Rehefa ny vahoaka ao amin'ny firenena iray ny tsisy fotony, manaiky ho taingenam-bozony na vidiny, de mazava hoazy fa tsy andehanao vinana io firenena io. Fa ny vahoaka amin'ny firenena mandroso de ny vahoaka matsapa mena ny toerany, sahazaza ny vahoaka matsapa fa tompony le firenena, ary miantoka ny ain'le firenena, miara-miotra mampandroso an'le firenena. Zay mampiainga firenena anankiray. Fa tsy resaka hoe mampary anao na TGV anao na Irmary anao de eo anao de enao milaza hoe mandroso nefa tsy zavatra mandroso, satria ny zavatra
fanohitra amin'ny zavatra teneninao no ataonao, tsisy mandehana amin'izay tombotsoam-bahoaka sy tombotsoam-pirenena na mamevahana an'le vahoaka iotra androso ampandroso ny firenena. Ka tsetsasetsa tsy aritra zay fa mazava na tiitsika na tsy tiitsika raha izao zava-misy zao dia tsy maintsy valim-pifidianana fosika no ivoaka amin'io resaka ho avoaka ny seni an'io io, raha tsy efa mivoaka izy zay fa efa hitako hoe tamin'ny maraindraina teo nefa nanomboka. Ka asakasakisika malagasy raha mbola hiaritra trefla, hiaritra ny tsirariny, hiaritra maimbo, satria no ny safidy tsy ara-dalàna sy reny olona tsy manjary eo amin'ny firenena amin'ny milaza fa hoe mpitondra firenena reny no mahatonga ny firenentsika ohatr'izao. Ka todika am'ireo kandida koa ako, reo zay nandray anjara tamin'ny fifidianana farany teo, na avy amin'ny akolafy kely aiza na avy amin'ny akolafy kely aiza, rehefa tsy ao anatin'ny kandida-mpanjakana. Zany moa zavatra tsy tokony hitombona ne zany hoe kandida-mpanjakana zany. Fitantanana firenena, fanjakana zany tokony fanjakana neutre, mitondra ny Madagasikara ray manontolo, fa tsy hoe fanjakana mapara na fanjakana etim na fanjakana firaisakina, fa fanjakana malagasy. Ka ny fitondram-panjakana dia tsy tokony hiditra any amin'ny resaka fifidianana. Reny nefa nisy reny zavatra tsy fandikan-dalàna, filoham-pirenena manao fampielezan-kevitra ho an'ny kandida ny fitondram, tsy tokony izany mihitsy io. Ny antokonao rehefa matanjaka, ny antokonao manao an'izay tokony atao rehetrarehetra, manompo vahoaka ary mampandroso ny faritra any amin'ny misy azy avy, mazava ho azy fa lano azy. Indrindra moa fa raha kandida resaka fifidianana proximité na lokaly loatra an'izao. Fa zay ny atsoko eto, na kandida inona na kandida inona, indrindra moa reo kandida ny fanoherana. Ny tena fanoherana hatreto aloha de ny firaisakina, kolektiva sadasada manatsoratra, satria raha tena firaisakina izy ny rahina daholo fa tsy nisitako ohatran'izao raha ny tombotsoam-pirenena ny jereny. Maromaro koa moa rehefa tao anatin'ny reny resaka kolektif reny no efa sadasada efa niosina hatrany etapin-dohany ka tsy azo antoka hoe iovafo zany fa tepo. Zay moa le raha politika arahana amin'nany eny izy fa zao reo kandida lany de tsy tokony hoe lany de tsy raha hoe ria kandida tokony ho lany nefa vonoina fotsiny zao tsy hiakatra, fa tokony lavina koa na le fahalaninao ara rehefa te manana solidarité sy firaisakina amin'le kandida hafa zay nipepona sy tsy navelany ho lany fa navadika ny valim-pifidianana. Raha ohatran'ny rahalahatiny reny ny lany dia asakasatsika raha mbola hitelina maloto, anaiky ampisotroana maloto sy fahanana maloto, fa tokony trotratra amin'ny farany malagasy, satria reny no ohatra akaiky. Satria mieritreritra izy fa manana ny fahefana dia hanao an'izay laloha tiany ataony rehetra, tsisy afan'izany koa ny an'ny mahajanga, ka de manentana antsika vahoaka rehetrarehetra hijoro ary hiaro hatramin'ny farany safiditsika, satria ivoaka androany ny agegena sy ny laingy. Satria io fitondrana io tsy hanao marina novinavina io, tsy hanaja zany demokrasia novina zany fitondrana entina vahiny aloha vazaha tsy malagasy ray ary olona nanonga-panjakana niaraka tamin'ny vazaha mpanjana tany.
Tsy ny tombontsoa amin'ny malagasy ny mahatonga anazy eo, ary tsy ny malagasy ny nametraka an'io eo, fa ny fitondrana frantsay ny nametraka an'io eo amin'ny toerana io, ary io mbola mibody hatramin'izao io. Ka dia mijorotsika ary malagasy fa iverina mitolo-panafahantsika raha izao fandehan'izao toedra raha misy amin'izao fotoan'izao. Miantso ireo mpitandro filaminana, resaka nareo manambasy zany, meno vahoaka fahefana hitanany basy tandroka hiaro ny vahoaka, hiaro ny firenena. Mba mieritrerety ianareo fa tsy olona voavidy kely atseroa no amorotra sy amon'ny malagasy mitovy aminy, satria rehefa misy ny tsirariny de zo ny vahoaka no manohitra zany. Rehefa diso ny valim-pifidianana ny vahoaka, zo ny vahoaka no midina an-dalambe tsy manaiky hoe tsy io ny valim-pifidianana taty aminay fa tsy ekenay io a, dia maneho an'izay milahatra midina an-dalambe, maneho an'izay tsy fanekeny zay, tsy fakatoavana n'ilay valim-pifidianana zay. Ny tafika de taizaina ary natao nampianarina hiaro ny firenena fa tsy amono ny firenena, hiaro ny vahoaka fa tsy amono ny vahoaka. Ary nareo mpitsara koa de tokony lahatra hidina an-dalambe daholo, satria zay ny nampianarana anareo. Fananam-bahoaka no nanaovanareo, nazahoanareo ny faripahaizanareo sy ny fianaranareo, nampianariny vahoaka, nampianarina teto amin'ny sekolim-pirenena sy ny sekolim-panjakana nareo malagasy, adidinareo miaro ny lalàna. Zany ny anarana ny olona nanao mpanao lalàna am'izao hoe mianatra lalàna dia manaja, mampanaja ny lalàna, mijoro miaro an'izay fanajana ny lalàna zay. Fa rehefa tsy izay de tsisy zavatra ilaivana anareo, fa ario daholo ny akanjo anareo, na ny tafika ario ny fanaminareo, ny mpitsara ario ny fanaminareo, tsisy ilaivana anareo fa nareo mamono an'ity firenena ity. Nareo tokony joro anitsy ary tsara zay tsy marina sy tsy rariny, nareo ndray no mitazapotsiny. Ary rehefa mitazapotsiny nareo de nama amiray tsikombakomba ny dikan'izay. Fa de miomany tsika ry malagasy fa andro zao ny andro sy ny ora tokony hijorotsika, hiarovantsika ny fahamarinana eto amin'ity firenentsika ity. Miainga any amin'ny fifidianana ohatran'izao izy, ka rehefa any nefa diso ny valin'ny fifidianana, zany ny olona fosotra miakatra, fa ny olona tokony hanasoa no pepona tsy hiakatra, mazava ho azy fa tsy handeha noviana io, fa de ho loham-pitoerana, ho faty am-pitoerana eto ny firenentsika. Mahereza daholo tompoky lahy sy tompoky vavy, mandra-peo ny ray.